J'étais fort et en un instant j'étais brisé. J'étais fidèle et imprévisible par moments. J'ai tenté de tout porter, mais tout s'est effondré. Oui. Touchons le sommet, le fond de la vallée. J'ai résisté, j'ai lutté avant de m'abandonner, m'égarant et me retrouvant à genoux, gaspillant tant de bonté jusqu'à en être vaincu. Mais chaque fois que je reviens, Dieu, tu es là. Tu m'as vu avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu montres ta grâce et tout ça me dépasse. Et je sais que je mérite pas ce genre d'amour. Pourtant, tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour à des gens face à tant de grâce. Et pourtant, tu m'aimes tel que je suis. Qui suis-je pour que ta gloire veuille dans ma louange? Mais si elle te réjouit, Seigneur, je te la donne. Tu es fidèle et tu es sans faille et je suis sans voix. Car tu n'as besoin de rien au monde, mais tu désires mon cœur. Tu m'as vu avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu montres ta grâce et tout ça me dépasse. Et je sais que je mérite pas ce genre d'amour. Et pourtant, tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour, indigent face à tant de grâce. Et pourtant, tu m'aimes tel que je suis. Si tu veux mon cœur, je ne résisterai pas, car ton grand amour est mon seul espoir. Je suis à toi,
hiranay. Ok, nafinaritra ny ianao ninira iny a, nafinaritra be ny ianao ninira iny. Tsy hoe manadala anareo androandro fa fanampanantena anareo hiresadresaka momba ny olona anankiray a, zany hoe olona anankiray a faran'izay tena nanahirana mihitsiny a nandritra ny andro maromaro zay efa nanomboka resadresaka izy ty a tamin'ny 2020 22 23 tany hoany fa miverina indray ty resaka ty satria voatonona indray a ny anaran'ny filoham-pirenena amerikanina. Averiko aminareo izy satria misy resaka ara-politika be izy ty ary mila mitandrina antsika eo amin'ny zanantsika tsirairay avy satria raha ohatra ka miseho any amin'ny tanin'ny olona izy ty tsarovy fa ny mpanao politika rehetrarehetra dia atahorana amin'izay fotoana satria manana pouvoir be mihitsy izy. Ary tsy fantatra zay nahafaty anazy, tsy navelan'ny tonga dia ho teneniko aminao hoe tsy navelan'ny Facebook ho alefa le vidéo tsy mampaninona anazy zany fa kosa mila mitandrina antsika. Zany hoe ny fomba hitondrako anazy aminareo androany dia hozaraiko anankiroa zany hoe misy monde anankiroa eto ambonin'ny tany. Pauvreté eto amin'ity fiainana ity ny fahantrana indrindra eto ambonin'ny tany. Ny olona manan-karena indrindra dia hiditra ao amin'ny aferan'ilay olona nyteneniko teo tsika, tsy hiditra ao an-détail lava be satria ara-politika be izy ty satria mampatahotra na miteny anazy ary aloha pour le moment satria tsy afaka miteny, tsy afaka manono tsika satria maty le olona tao an'izany tao nipoiran'izany afatra lehibe zany. Avy eo dia resadresaka aminao ihany koa hoe inona no idiran'ity resaka ty amin'izay fotoana zay ao anatin'ny inona filazana azy ry ao anatin'ny anaovan'ny satanantsika amin'izao fotoana zao satria mafy be mihitsy ity zavatra ity. Azo lazaina ve izy ity sa tsy azo lazaina? Tadio tsara fa tonga dia tsoriko aminao fa zahako dia anisany olona atao hoe tsy mivakivaky loza ahako. Ok, zany hoe raha ohatra ka miteny ny fédération isan-karazany hoe tsy afaka teneno zao na ohatran'izao dia za tsy maintsy miteny ny fahamarinana satria hitako tao anatin'ny boky ny Ellen White hoe tsy maintsy miteny ny fahamarinana ahako. Donc aza atao makivy anao ny zavatra zay ho teneniko fa ataovy ampiova ny fonao araka ny tokony izy ahafahanao mieritreritra. Raha tsy mety aminao le izy dia aleo hiverina aty amiko aza tezitra mihitsy fa dia zay le izy. Androantsika dia resadresaka momba an'ity hoe pauvreté dans le monde, ny fahantrana indrindra eto ambonin'ny tany. Alefantsika angamba izy eo amin'ny 700 million eo ny olona mahantra indrindra eto ambonin'ny tany, zany ao anatin'ny extrême pauvreté eto ambonin'ny tany, zany tena faran'izay tena tany hoe zavatra efa tany amin'ny taorianan'ny étude efa taorianan'ny Covid nanaovako anazy zany dia tsy nisy mise à jour, tsy haiko izy amin'izao fotoana zao. Miaina ao anatin'ny $2 par jour, raha ho fantatsika angamba zany 60 € par mois. Ny fahantrana dia tsy noho ny fahampin'ny vola sy ny tsy fisian'ny asa ihany koa fa azo lazaina koa hoe tsy afaka mandeha mianatra, tsy manana rano fisotro, tsy misy ny angova sy ny herinaratra. Zany dia eo amin'ny base amin'ny 109 pays couverts par cet indice de 1,3 milliard de personnes. Na dia misy arany délestage any amintsika dia tadjareo fa Corée du Nord dia tsy misy jiro mihitsy ny akamaroan'ny olona any Corée du Nord raha ohatra tsika ka mandinika tsara ny tantaran'ny Corée du Nord ary misy tanàna tsy mahita jiro mihitsy nefa ny mpitondra ao aminy dia manan-karena be ary manana atao hoe zava afaka milalao manao jeu vidéo sy ny karazany nefa mponina ao aminy dia ao anatin'ny 4 heures fotsiny no afaka mampiasa jiro ao amin'izany tanàna misy anazy zany. Donc mila mieritreritra tsika hoe na misy arany délestage any amintsika any tokony mieritreritra tsika hoe misy tanàna tsy mahazo jiro afa-tsy ao anatin'ny 4 ora fotsiny anaovan'ny sakafo dia anaovan'ny sakafo dia ampianaran'ny mpianany dia mitapaka ny jiro mandra-pahatonga zany hoe 2 heures amin'ny maraina 2 heures amin'ny hariva. Zany dia ao anatin'ny azafady zany dia ao anatin'ny 644 millions ny ankizy eto ambonin'ny tany dia mahantra avokoa. Toy izantsika le izy 100% olon'olombelona miaina eto ao anatin'ny fahantrana indrindra dia ny Afrique sub-saharienne, zany hoe ny toan'ny pauvre extrême pauvreté proche de 40% eo amin'ireo tanàna voalazako aminao maintimainty ireo
ao anatin'ireo subcarène reo. Dio tsara fa rehefa mijery ny tantarany Noa tsika, Noa izay raha tsy diso ahako raha nahita fahatanjahana lay zanany anankitelo de tadio tsara fa ny farany de voaozina ny farany no zonona ny farany lasa ohatrany andevon'izy roa lahy de jereva eo ny afantaranao hoe makaiza ny fahantrana am'izay fotoana zay araka ny fahalalako anazy fa mbola tsy fantatro tsara fa mbola miezaka ako mamantatra anazy zany hoe 556 millions ny personne mahanitra indrindra zay miaina ao amin'ny Afrique subsaharienne. 60% an'ireo de vehivavy daholo zany hoe tsy manana asa ivelomana ao anatin'ny iainana andavanandro na ny condition de travail précaire hozy zany filazana azy. Manaraka zany ny capitalisme no mahatonga ho ny fahantrana sy ny tsy fitovizana eto ambonin'ny tany. Ny fitrandrahana na rena any amin'ny tany hafa tsisy mahafantatra an'izany angambontsika. Tany hafa sy ny fanararaotana nataon'ireo firenena mpanjanaka aloha voalohany tena antony mahatonga ny tsy fitoviana ary mampiroborobo ny kapitalisme sy ny fahantrana ny système économique amin'izao fotoana zao izay de manome vahana ireo manana vitsivitsy eo amin'ny abetsahan'ny olombelona ety an-tany ary ny tena voamafy de ny vehivavy efa volazako teo 100 isanjato 50 isanjato ny arena dia ny lehilahy daholo no mitatana azy raha ohatra tsika mijery ny any amin'iny faritra ohatrany Arabie Saoudite ohatrany Dubai sy ny karazany reny de 50 isanjato de ny lehilahy daholo no mitatana zany rehetra zany eo am'izao tontolo zao ny vehivavy de mandray 320 isanjato noho ny vehivavy zany hoe 50 isanjato eo no mitolona ao anatin'ny fambolena ary 320 isanjato fotsiny no tena tompon'ny tany izay esany na avy amin'ny lova zay nomena anazy zany niady mafy izy mba azahoana an'izany lovany zany olana goavana. Ito fitadiava-karena ito de miteraka fahafatesana lehibe ohatrany niady-po, malahelo, ny fialonana, miady an-trano. Zany hoe eo amin'ny 20 000 personnes par jour no maty ao anatin'io concentration na fitadiavana arena io. Zany hoe une personne isaky ny 4 secondes tsy ampy fanampiana amin'ny fitsaboana, tsy fahampiana ny sakafo sy ny rano ary fatatsika tsara ny zavatra rehetra mitranga any amintsika any am'izao fotoana zao. Manaraka zany de ny réchauffement climatique tsy azotsika tenena ihany koa satria ao anatin'io de miresadresaka momba an'io ny Apocalypse 14 6 7 miresadresaka amin'io zany 100 à 400 millions de personnes supplémentaires mety matiny tsy fahampikanina voalohany indrindra 1,2 milliard mety tsy mahita rano hosotroana intsony tamin'ny 2020-2022 teo nanaovako an'ito PowerPoint ito irongatra hiala amin'ny tanàna mahanitra ny tanora ka hitady izay mahasoa azy any amin'ny tanàna manan-karena zany aloha de zavatra misy hatramin'ny 2000 teo eo no nanomboka nanisiny ady ara-politika ny antony eo any koa ny ary ara-tsosialy ary azadino any koa ny fihavanana tsy misy tsony de mitsoka ny tanora na koa mijaly na koa maratra amin'ny zavatra rehetrarehetra ny anatin'ny fony any de miezaka ny anana mba hitoviana amin'ny hafa tsy fampikanina ihany koa no mahatonga zany ary mila manampy ny ray aman-dreny mba hafahany miala ao amin'ny tanàna olana goavana betsaka no milasa mivaro tena satria tsika hiditra ao anatin'ilay zavatra nyteneniko anareo teo hoe misy fiatraikany be tabe mihitsy ary mampahatra satria misy témoignage be tabe ao anatin'ilay problème oresahako aminareo satria efa nitenenareo iresadresaka anazy ao anatin'ny hoe île de vice na le tsotsiketsika hoe île de pervers ao anatin'ny île-ny Caraïbes no misy anazy mpanan-karena ny vidy tanàna ngeza be anankiray de ao ny olana ohatrany hoe betsaka no mivaro tena tadio fa hatramin'ny 1995 alohan'izay tsy fantatro de efa nisy ireo atao hoe proxénète tonga tany Madagasikara tany de miteny am'ireo vehivavy kely jeune reo hoe ndao anao hiasa ho any France any Paris ny karazany de tazomin-jareo ny passeport. Rehefa tazomin-jareo ny passeport de ampiasaina ianao ao anatina trano anankiray na omena toerana mpanao politika sy ny karazany reny amin'izany fotoana zany de zay tianjareo anaovana anao ary tsy averina aminao ny passeportnao tsy afaka manao ny ninona mihitsy ianao amin'izay fotoana zay. Nisy anankiray koa efa maty le olona ny tantaranahako anazy tamin'izany fotoana zany nianatra tao a France izy tsy teny anareo ny anarany ahako
niara-niasa tamin'ny dadanay izy tantara tamiko hoe nisy epoka anankiray tao anatin'ny fotoana maromaro nisy zatovolahy gasy anankiray nianatra de mitady vola de rehefa nitady vola izy de mifanena tamina olona be antitra anankiray de nasaindrareo niditra tanaty automobile de violendrareo tany ananina tany de naterandrareo tany amin'ny hôpitaly de nansiany vola tao anatiny iny nitsabonanao potika tanteraka ny fitombenany nefa zay no zavatra zay mahatonga anako miteny hoe olana goavana betsaka no lasa mivaroteny mangalatra zay mahatonga ny jeune hitanareo ohatrany tsy mahay tonga any amin'le tany le jeune de tonga aty amin'ny tany aty izy de tsy mahita asa tsy manana de lasa mangalatra satria te hitovy amin'ny hafa te hanana BMW te hanana Mercedes te hanana trano te hanana sy ny karazany de manao foana ary ao ny mamono olona ihany koa sy ny hafa satria tsy mahita tombontsoa any amin'ny tany mandray anazy ary tsy ampy vavaka itsony ny olombelona satria tsy misy ny atao hoe finoana zay zavatra zay de tsara ho tenena mihitsy hoe tsy misy tsony ny finoana lasa tsy miexista tsony Andriamanitra zay zavatra zay no teneniko anareo any amin'ny farany hoe satana de manao zay averatsika ho toizatsika any le izy raha vao tonga izao toe-javatra zao de tadio fa tsy ho ela de hiatrika eny atsinanana ny masinao lasa mora ho azy ireo no mahita zavatra atao satria niala tamin'ny fahantrana izy boxe MMA cinéma plalao baolina kitra rugby tennis ary tsoroko aminao fa manana video fa tsy avelan'ny Facebook avokako tamin'ny tany anazy ako misy zazakely ao amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 taona 1 taona 7 taona de efa mianatra manao boxe sahady na manao ping pong entraînement 12 heures sur 12 8 heures sur 12 izy raha tsy diso ako mba hahatonga anazy ho champion du monde champion MMA champion du monde amin'ny tennis champion du monde amin'ny ping pong sy ny karazany mahoneny zany zavatra zany satria tsy misy ny mahandriamanitra anazy amin'izay fotoana zay satria le tempolon'ny fanahy masina de lasa atao fitaovana ho atao fitadavam-bola tsy misy mahasafa mihafa amin'izany amin'ny atao hoe fivarotan-tena satria anisany mivarotena ianao raha vao manao zavatra tahaka izany miazakazaka ny ray aman-dreny mampiditra ny zanany any amin'ny centre d'entraînement académique ohatrany soratako aminareo io mba hanabeazana ny zanany ao amin'ny fanatanjahantena extrême mba hidirany vola tsy mahazo mandefa an'le vidéo ako zazakely zany aminareo mijery fotsiny nareo hoe zazakely teo 3 taona hatramin'ny 7 taona teo champion du monde amin'ny ray aman-dreny de mahita anazy mitana boxe voatifitra ny tondrony tarehany sy ny karazany reny de tsy de hitanareo le izy Rafael Nadal Sadio Mané Federer Zidane Neymar Francis Ngannou izay vao tsy aingana akory satria rehefa miala amin'ny maha-professionnel azy de mitady fidiram-bola hoentina nampiana ny zazamanitra izay tsy misy maharatsy azy saingy kosa lasa fitaovana mahery vaika surentraîné le zaza ary mety latsaky ny 7 taona ny bua te anakarena azy saingy kosa lasa fitaovana zany hoe te anakarena satria te ho velona tsy te hantra intsony sady mamelona ny ray aman-dreniny eto ambonin'ny tany ny fanjakana sinoa ny Corée du Nord ohatra tena priska koa ny zaza izay vonona latsaky ny 7 taona anao entraînement sur entraînement mba ahazony fanjakana médaille d'or sy podium maro tsaroa tsara fa any Corée du Nord de misy an'ilay atao hoe zazakely eo amin'ny 3 taona hatramin'ny 7 taona de efa fitinina sady hoe mahay matematika de reny olona reny no hoentina ho ampiasa nanaovana antony atao hoe cyber attaque tony tadio fa tamin'ny 2010-2015 tany ny Corée du Nord de navita nanodina vola 1,1 milliard de 1000 milliards zay raha tsy 1 milliard 500 000 nao anatin'ny crypto-monnaie nahatonga saina ny patron crypto-monnaie tany États-Unis zay mahatonga saina mihitsy zany hoe zazakely no manao andreo no fanina nampianarina amin'ny 3 taona hatramin'ny 7 taona de lasa mangalatra izy amin'izay fotoana zay mampalahelo koa satria zay no marina ve ny tena tanjona tsy hoe miala amin'le resaka fahantrana teneniko anao hatramin'ny voalohany teo fa mampiditra tsy moramora ny tetikadiny satana andravana ny tempolony masina ny fanahy masina na hoe ny tempolon'Andriamanitra na ny tempolony Jehova alohan'ny hidirantsika amin'ny tetikady aloha de aleo ampiseho anareo ny olona manan-karena eto ambonin'ny tany tao aorianan'ny Covid 2019 nisy ny record zay tsy fantatra hoe avy aiza ny neviny na tonga ny inégalité mondiale nouveau milliardaire
ao anatiny 400 zany hoe 160 millions mila miamahanitra. Ny 5 voalohany amin'ny mpanan-karena ao a France dia nampitombo 2 avoeny ny fananany. Ito dia anisan'ilay programa nataoko tamin'ny miomany anao fa tonga Jesosy fa averiko indray satria indisy hoentsika matarana fa tsy ho ela ny famonjena. 2020 mars à octobre 2021 ny fananan'ireo milliardaire dia niakatra 236 milliards d'euros na 86% ny osiny frantsa io resahako io. Raha ataony vinavina dia vola tokony anapina voire 3 ou 4 fois ny volan'ny budget hôpital public zany zavatra zany. 5 am'ireo olona manan-karena ao Frantsa izay nanarotran ny pandémie 2020 sy ny 2021. Bernard Arnault, LVMH, L'Oréal de Bettencourt, François Pinault de Kirin, Frère Alain Edji, Hermeteur de Chanel, ireo dia napiakatra 173 milliards ao anatin'ny 7 volana monja. Izany hoe ireo olona 5 ireo dia manana mihoatra ny 570 ny frantsay izay tena sahirana. Idirantsika lalina io atsoatsy ny crise 2020-2022 dia napiakatra ireo olona tsy tena antitra ho lasa tena mahantra. Tadio tsara zay ary tena mahantra tsy maharaka intsony ny fiainany izany hoe fito tapitrisa ny olona mitady no manatona aide alimentaire zany hoe 10% ny monina ao a Frantsa satria tao a Frantsa nanaovako an'ity programme ity. Eto Québec izy dia mibetsaka ihany koa ny olona mandeha amin'ireny centre aide reny eto Canada zany any Ontario na any Ottawa ary ianao villa tena matanjaka be dia mahita ny atao hoe fahantrana goavana be mihitsy ao anatin'izany tana zany. Tsy hoe any amin'ny tanana ohatra antsika ny Madagasikara ihany no misy amin'izany amin'izao fotoana zao satria efa mizara roa amin'izao fotoana zao ny iainantsika eto ambony tany zany. Zany dia famantarana fa ho avy tsy ho ela Jesosy satria misy ny tena manitra ary misy ny antony tsisy tsony ny antonontonony. Zany hoe zay rehetra miaina ao anatin'ny tsy haiko hoe firy euro eo tamin'izy nataoko tany Frantsa dia anisany atao hoe mahanitra ary kosa misy ny manan-karena be zay tsy azonao kitihana mihitsy. Ohatrany mijery fotsiny tsika ny problème ny Goss ilay nitondra ny Nissan directeur général ny Nissan taloha tsy voahenjika mihitsy ny hatramin'izao nefa nangalatra vola 4 milliards mahazoazo an'izay tiany atao ny enjehan'ny japonais na mondial mihitsy nefa mipetrapetraka fotsiny izy mbola afaka manao formation na manao zavatra zay tiany ataony izy. Inona ny antony baraingo be amin'izay fotoana zay. Eto dia milaza sady aminareo fa raha te afantatra bebe koa ny fanantenana iraisantsika dia adinoy ny lalàna lahady sy ny hafa. Adinoy aloha zany. Fa ito resaka fahantrana olona manan-karena tampoka fahitina pays anankiray ohatran'ny Grèce, Turquie sy ny karaza Turquie raha mbola sava encore fa Grèce ohatrany any amintsika zay lasa tena ohatrany hoe tena raha tadi fotsiny fa raha voabetsaka ny fivarotana eny andalandala kely sy ny karazany reny tsy misy ny impôt sy ny karazany dia vatao hoe fahity ny firenena anankiray ary ireo karazana samy hafa mamoy ny aina na mialasa dala satria te hiala na tsy afaka intsony amin'ireo pacte nataon'ny satana natao tamin'ny satana na tanana na tanàna na olombelona zany betsaka ny azo tenena fa tsy dia tena ohatrany Haïti sy ny karazany reny mila mieritreritra antsika satria adino mihitsy ny Andriamanitra. In service de plus riche zany économie ao anatin'ny fitiavan'ny mpanan-karena anazy. Ny antony lehibe nitombon'ireo arenan'ireo mpanapitrisana nandritra ny arety mandringana zay angamba io na dia ny volam-bahoaka tsy misy fepetra no lan'ny gouvernement sy ny banque foibe izay azon'izy ireo no ararotana noho ny fiakaran'ny vidin'ny petrabola miaraka amin'ny politika na inona ilaina. Tsy misy fepetra ny gouvernement sy ny banque foibe no mamela ny fitombon'ny arena mpanapitrisa lehibe indrindra voarakitra hatramin'izany akoatra ny valy ny crise ankehitriny ny fanafoanana ny tsenanasa ny politika ny hetra izay nanapa-kevitra nandritra ny 9 taona farany dia nanangana toe-karena ho an'ny eo amin'ny 2% eo ao amin'ny teny frantsay izy nadikako tamin'ny Google Slate tamin'izany nanao an'ity slide ity ho tohizantsika ihany le izy jerevanareo tsara ito zavatra ito Bernard Arnault jerevo tsara 212 milliards ok. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Facebook, Larry Oracle FCN
sy ny Butler sy ny karazany rehetrarehetra reny ny Bill Gates, ny Larry Page, Steven Ballmer, Microsoft ary i Serge Google reny rehetrarehetra reny dia hitanareo hoe miakatra tampoka tao anatin'ny pandémie hatramin'izao zany zavatra izany. Toizantsika ihany izy amin'ny 1er février 2024 ny folo manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany dia manana eo amin'ny 1440 milliards de dollars, zany hoe près de 30 milliards de dollars de mois, de moins qu'en janvier. Zany hoe tamin'ny 24 janoara nanambara ny orinasa Tesla tariny Elon Musk nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety momba ny vokatra rabolany fa manantena ny fiainan'ny fitombona mahatsikaritra amin'ny 424 ny tarika fienena 12% ny vidiny tahirin'ny Tesla ny apitron'ny fanambarana. Avy eo tamin'ny 3 janoara namoaka didiny mpitsara ilay Delaware anafoana ny onitra efa enina amin'ny 50 lavitrisa dolara nomenany Elon Musk tamin'ny 2018. Na dia misy problème raha Elon Musk tamin'izao fotoana zao satria tsy nanao mise à jour amin'ity zavatra ity satria efa étude tamin'ny taorinan'ny pandémie izy ity dia io ny fahitako anazy. Tamin'ny voalohany ny tena marina ankoatran'ny fanampian'ny fanjakana azy ireo, zany ny fanjakana dia nanampy betsaka mihitsy andreo mpanan-karena ireo tao anatin'ny pandémie. Zavatra tsy fantatsika mihitsy zany, tokony fantatsika zany tao anatin'ny pandémie ny fanjakana dia nanampy be da be mihitsy na ny France zany, na ny frantsay zany, ny États-Unis nanampy ihany koa ny industrie automobile, ny Japon sy ny Chine sy ny karazany nanampy izy fa le vahoaka madinika dia tsy maintsy madinika foana na dia mandohetra ary. Ny tena marina ankoatra ny fanampian'ny fanjakana azy ireo dia isika olombelona ihany no mampiakatra ny fananan'izy ireo. Tadio tsara zay satria isika dia tia ny atao hoe luxe, ok, na ny fahafinaretana na ny excès sy ny hafa ihany koa, zany hoe afaka mividy amin'ny commande. Za anisany tsy menatra mihitsy am'tena satria fady misy fotoana koa manampy ny entako dia mandeha any amin'ny Amazon dia anisany ako nampanankarena ny Jeff Bezos sy ny karazany rehetrarehetra reny fa tsy mampanino zany fa tsika ihany no mampanankarena anazy. Misy mividy Tesla, misy mividy tomobile isan-karazany nampanankarena ny Renault, ny Peugeot, Citroën sy ny karazany reny nefa tao anatin'ny crise tsy nisy karama sy ny karazany. Ao anatin'le crise mihitsy tsika no nividy ao anatin'le crise amin'le mipetraka ao an-trano au lieu de mivavaka sy manana tamin'ireny fotoana reny dia tsy maintsy mandeha micommande any amin'ny Amazon sy mikarazany. Anisan'izany ny tenako inona ny azoko atao moa dia ariana vao tonga saina lalana lalam-piainana io tsisy olombelona parfait natao dia natao. Tadio tsara fa Bernard Arnault fortune entre 210,8 milliards tamin'ny 2020-2024 tany hoany ary nikréany produit cosmétique goavana ambizy de luxe au monde. Azonareo zany cosmétique Louis Vuitton, Christian Dior, Moët Chandon c'est champagne matanjaka indrindra. Ao Reims any France, Sephora ary Tiffany & Co. Elon Musk fortune fananany eo amin'ny 182,6 milliards tamin'izany fotoana zany Tesla, SpaceX, Twitter sy ny karazany reny. Zany zavatra zany tsy haiko ny fiovany am'izao satria tsy nanao mise à jour aza satria io tamin'ny alohan'ny taorinan'ny pandémie nanaovako anazy. Tamin'ny taona 2000 banque en ligne Xcom niaraka tamin'ny Peter manamorona ny PayPal. eBay tamin'ny 2002 vidiny 1,4 lavitrisa de dollars. SpaceX 2002 tao El Segundo Los Angeles. 2004 nanatevina ndaharana any Tesla ho mpampiasa vola sy filoha izy. Miresadresaka ny Elon Musk atsika eto. 2008 tale général ny Tesla izy. 2010 fidira Tesla ao anatin'ny bourse Nasdaq sy ny karazany reny. 2020-2021 ny tsena ny orinasa dia nitombo be nandritra ny taona ao anatin'ny pandémie tsika amin'io satria betsaka no nandeha nanao an'ireny bourse reny, nanao ny crypto-monnaie, nanao ny zavatra proposition an'i Elon Musk tamin'izany fotoana zany. Septembre 2021 Elon Musk no olona manan-karena indrindra eran-tany. Novembre 2021 natratra 320 milliards de dollars ny arenany. 2022 Elon Musk ihany koa no olona manan-karena eran-tany nandritra ny akamaroan'ny taona hatramin'ny décembre 2022 rehefa niena ny vidiny tahirin'ny Tesla ka nahatonga ny lanjarenany niena ihany koa. Toizatsika ihany le izy
Jeff Bezos fortune-ny dia mitetina hatreo amin'ny 167,4 milliards de dollars. Tadio tsara fa Jeff Bezos anisan'ny matahotra ny andro farany. Dia nividy ila kely quelque part izy ao anatina bunker, tsy azon'iza hidirana, protection tena tsy azoko nalefa daholo ny vidéo vety fa lavon'ny Facebook tsy mampanina ako dia miteny ako aloha miafina any ambadimbadika any izy ny tompony Amazon 59 ans résidence Medina Washington pays États-Unis. Amazon Prime stockage en ligne cloud ary production vidéo mifaninana amin'ny Netflix sy Hollywood amin'izao fotoana izao. Larry Ellison fortune eo amin'ny 139,3 milliards eo, tsy haiko na niakatra na nidina tsy nijery ako. Oracle AG source revenu Oracle AG sivy amin'ny fitopolo taona ao outside California pays États-Unis. Larry Ellison dia namorona ny société logiciel Oracle anao antsika mpanao ordinateur tamin'ny 1977 président dirigé en tant que PDG jusqu'en 2014. Izy amin'izao fotoana zao dia ao anatin'ny conseil d'administration ary directeur en technologique ny entreprise ary ao anatin'ny taona maromaro dia Oracle a procédé à une série d'acquisitions importantes ny nivitanan'zareo ny microsystème en 2010 tao anatin'ny eo amin'ny 7,4 milliards de dollars teo eo. 2012 Larry Ellison dia nividy ny île Hawaii de l'année 300 millions de dollars. Niala tao à Californie izy niaina tao à l'année nandritra ny 2020 investi dans miaraka amin'ny Elon Musk ao anatin'ny Tesla ary misiège mipetraka ao anatin'ny conseil d'administration ny industrie automobile en 2018 hatramin'ny août 2022. Tadio fa reo olona rehetrarehetra manan-karena reo dia miaina ao anatin'ny île tsy ampozinao zany mihitsy satria mifarana amin'izay ty amin'ny farany any mba misy piquant misy pimenté kely aminareo amin'ilay tantara satria mahafinaritra ihany resaka an'ilay tantara nandinika an'io anaty amin'ny 2019 tany hoany 19 20 21 22 tany natonga saina be anahy mihitsy ny hoe ataon'ny olona ohatran'ny kilalao tsika misy marina le zavatra tenen'ny koto indraindray hoe izy Andriamanitra zay tsy tovizako aminy fotsiny fa misy marina ny zavatra ataon'ny olona ohatran'ny kilalao tsika tiony tofirina amin'ny basy dia tofirina amin'ny basy zay tiany anaovana antsika hoe vidy ity dia tsy maintsy mividy tsika dia avy eo izy mividy ilany anananany satria matahotra ny farandro sy ny karazany rehetrarehetra reny tsy mampame tsy fanomeza tsiny satria olombelona tsika tsy parfait fa tsika manana antoka zay ny iverenan'i Jesosy. Jeffrey Epstein. Ok. Izy lay olona mitondra problème be mihitsy amin'izao fotoana zao. Matetika tsika tao anatin'ny fotoana maromaro dia nahita ihany koa ny atao hoe Puff Daddy. Zay nisy ny atao hoe proxénète ho an'ireo mpanan-karena ao anatin'ny toerana anankiray dia misy ny viol sy ny karazany reny. Eto tsika dia resadresaka ny Jeffrey Epstein efa nahinao ny Jeffrey ny problème ny Epstein angaminareo amin'izao fotoana zao zay miatraika amin'ny président américain. Tadio fa ao anatin'io dia misy mpanao politika be da be mihitsy ny voatonona ary ny zanaky ny mpanjaka vavy Angleterre dia ny voatonona ao anatiny ao koa tsy teneniko eto ny anarany satria sao dia tsy mety satria tsy anjarako no miteny anazy. Ao anatin'io dia voatonona teo amin'ny inefatra teo ny anaran'ny président américain amin'izao fotoana zao. Voatonona ao anatiny ao koa ny président Bill Clinton zay mahatratratra any amin'ny 700 et quelque ny anarany ao anatiny ao. Ny zanaka vavy mpanjakan'ny Angleterre hatrany amin'ny 765 tany voatonona ao anatin'io zavatra io ihany koa zay problème be mihitsy betsaka ny mpanao politika voadona ao anatin'io zavatra io zay mahatonga anako miteny aminareo eo amin'ny nanoana ny mbako an'ity zavatra io mila mitandrina tsika amin'reto mpanao politika na iza mpanao politika satria raha vao manana pouvoir ianao defa tadio tsara hoa defa mahavanondoza. Misy zavatra ny tenen'ny adiniko nametraka anazy tenen'ny ranabavy mpaminany vavy Hélène Godwit miteny hoe raha vao manao trano ianao dia manao trano mijoalajoala dia efa tadio fa adinonao ny anaran'Andriamanitra na ianao manivatsiva an'Andriamanitra na ianao manao tsinitsina an'Andriamanitra. Ny Thomas tsy afaka mandefa an'ilay vidéo satria mampalahelo be mihitsy ilay izy misy témoignage be da be amin'izao fotoana zao mahatonga anazy maty mahatonga ny olona io sary alefako aminareo io namono tena ozy ry zareo atao anatin'ny
fonja ny tazomana anazy. Betsaka no miteny namono tena ve izy ao ihany koa no miteny finono mpanao politika ve izy na tsy haiko tsony ny avarany fa tsy mpanao politika ako fa mijery ny tantara fotsiny mampafantatra anao hoe ahoana ny fiavaran'ity zavatra ty. Misy no mitaraina hoe ny akamaroan'izy tony de ankizy kely miala avy any amin'ny tanànany de miala teo amin'ny ray aman-dreniny mpianatra de tonga any New York de mifanena tamin'ny misy miprezante hoe mitady asa mitady trano de za mety mahita asa araka an'ilay vidéo nampiseho anahako sy ilay témoignage de nitenen'ilay zazavavy hoe américaine zaza teo amin'ny 22 ans teo izy tamin'izany fotoana zaza 20 ans de niteny izy tonga izy de tonga de nisy niteny tao anaty nandeha boîte de nuit izy de nitenen'ilay vehivavy teo raha mitady asa ianao raha te ho mannequin ianao de ho présenté-kolo anankiray de miprésenter-ndrareo tamin'ny Jeffrey Epstein. Rehefa niprésenteny tamin'ny nampisehon-jareo any Jeffrey Epstein izy de nameny trano. Nagaga anazy voalohany indrindra tao anatin'io trano io de manana misy building be anankiray eo a New York io vehivavy daholo ny ao anatin'io building io. Vehivavy kely be da be daholo hatrany amin'ny 16 hatrany amin'ny 30 ans any ho any zany hoe izy no miantoka manofa ny trano ao anatin'io mpianatra be da be amin'izany fotoana zany. Reo vehivavy reo de misy ny anorexique, misy ny mahikely, misy ny teo mannequin, misy ny teo mpanao cinéma sy ny karazany rehetrarehetra reny. Voafidy zany zay hoentiny any amin'ilay île atao hoe île any amin'ny île Caraïbe any amin'ilay île nividiany amin'izany fotoana zany 8 millions de dollars ny vitanany an'io île kely io île kely eo amin'ny kely balitika latsaka kely no Vatican la île nefa vita notra ny tanàna ngeza be mihitsy izy rery mitondra any de netiny tany le izy de nataony massage de nanomboka gaga le izy hoe inona no natonga nahako aty de ny violeny de des fois misy olona mpanao politika na mpanakarembe sy ny karazany reny tonga any amin'io toerana io de manararaotra andreo tovavy reo. Mananjanaka vavy anankitelo ahako ary matahotra ahako maheno zavatra ohatran'izany zay mahatonga anahako miasa mafy mba afahan'ny zanako tsy mangatangataka na mandeha mazamanda amin'ireny zavatra reny zay zavatra ho teneniko aminareo ohatran'izao andrarantsika no mieritreritra satria tsy kely lalana ny ratsy fanahy. Tsy kely lalana izy ratsy fanahy tokoa izy ary manao an'izay azony atao izy animba zay manana ny tempolo ny fanahy masina amin'izao fotoana zao. Indrindra reo zanatsika ao anatin'ny taonany amin'izao fotoana zao 14 hatrany amin'ny 25 ans any ho any potipotehan-drareo fotsiny ary mety tsy mahavita fianarana mety tsy hitafaty betsaka ny lista nivoaka na tonga nito rangahy ito na namono tena ho na tsy fantatra zay antony nahafaty anazy fa de mampieritreritra fotsiny hoe mpanao politika no be da be ao anatin'izy tony ary rehefa nanontaniana ny vehivavy kely maromaro tsy menatra amin'ny teny anareo an'izany satria journaliste no namoaka an'ilay izy donc tsy matahotra amin'ny teny anareo an'ilay izy de nanontaniana hoe Obama ve tao de non izy nanontaniana hoe Yann ve tao de non de nanontaniana ry zareo hoe président américain amin'izao fotoana zao de inefatra izy ny tao ny violé ve izy de misy hoe non de rehefa nanontaniana izy hoe Bill Clinton de violé izy ve de non fa ny zavatra nampalahelo de nisy niteny hoe Bill Clinton de ny jeune fille no tena mahafinaritra anazy. Zany hoe jeune fille entre 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 any ho any. Mampieritreritra tsika zany mampieritreritra na le izy satria mananjanaka mpanao politika manana mpanao politika be da be tsika manana pouvoir reo mpanao politika reo mila mieritreritra mafy tsika amin'ny zanatsika na finoanao mila mieritreritra mafy tsika amin'ny zanatsika tandremo tompoko tandremo satria raha vao mahita zavatra ohatran'izao ianao de fotohina ny fonao ary malahelo hoe mahatonga anahako mitantara anareo an'izy ity hoe tokony ho fantatsika ito zavatra ito. Ho tohizatsika izy satria tsy hijanona satria le vidéo tsy afaka nalefako le vidéo satria vidéo ana radio télévision frantsay nanao ny enquête rehetrarehetra niezaka nanao ny enquête izy niditra tao anatin'le île fa tsy tafiditra tonga de misy menace hoe raha miditra ianao de vononay sy ny karazany rehetrarehetra io any amin'ny île Caraïbe iny no misy anazy. Ho tohizatsika le izy ny fortune netiny Mark Zuckerberg de 137 milliards,7 milliards maninona no miresaka anao ireo rehetrareo satria tetika ady ny satana hoentiny ampitehana antsika amin'izao fotoana zao zany zavatra zany. Misy ny atao hoe problème anankiray zay tokony ho fantatsika tsirairay avy.
matanjaka be mihitsy izy ity fandraisadresaka naroan'izy ity raha tsy diso ako ny atao hoe tsy vitako amin'ny teny gasy le izy soratra hoe quel est le véritable impact des banques sur le climat fandraisadresaka nareo ihany momba ny atao hoe AI sy ny karazany am'le mampiasa rano sy ny karazany satria tezitra ny zanako am'le za mampiasa AI fa kosa satana de manana fitaovana matanjaka be mihitsy am'izao fotoana zao de ny banky ao amin'ny émission effet gaz de serre, effet de serre. Anatin'ny France rehetrarehetra ray manontolo iny de ny chiffre édifiant et le résultat de l'État mène par Oxfam France publié tamin'ny octobre 2020 hitanareo amin'ny soratra eo le izy engagement à prendre au 4e degré les grandes banques françaises nous emmènent vers un réchauffement à plus de 4% degrés Celsius d'ici en 2100 tadidio tsara zay satria ao anatin'io zavatra io tsika de resadresaka ihany koa hoe inona ny afatry ny anjely telo satria anjely telo de miresaka ihany koa izy ao anatin'ny famitehan'ny olombelona ny atao hoe tontolo iainana am'izao fotoana zao loin amin'ny lavitra amin'ny objectif zay misy n'ilay atao anatin'ny anany frantsay am'izao fotoana zao anatin'ny miady amin'ilay 1,5% 5 degrés Celsius ny tadiavinjareo par les scientifiques au-delà de lesquels les conséquences des changements climatiques seront incontrôlables. Zany tsy voafehy mihitsy ny changement climatique. Réchauffement climatique sy ny karazany. Ny banky anankitelo matanjaka indrindra zany mampiasa an'izany zavatra zany de ny BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale. Zany hoe manana empreinte carbone supérieure à celle du territoire français. Face à l'urgence climatique, c'est une profonde transformation de notre modèle économique qui doit s'opérer dans lequel les banques jouent un rôle clé. Anina ny banque no mi-polluer. Miala tsiny fa tsy afaka nataoko tamin'ny teny gasy izy satria zareo ny ao anatin'ny fototry ny atao hoe toe-karena. Zany hoe misy ny choix ny investissement ny financement zay ampiasainy. Zany hoe ny modèle ny société zay amboariny. Zay mitondra, zany hoe mitondra ny ezaka rehetrarehetra amin'ny soutien financier ny orinasa tsirairay avy amin'ny projet particulier na ihany koa ny fanjakana. Any France na any amin'ny tanàna hafa ohatrany hoe Madagascar sy ny karazany rehetrarehetra iny. Responsable ny émission gaz à effet de serre ny banque am'izao fotoana zao. Ni émission en banque correspond aux participants à l'activité économique qu'elle mène en prêtant ou en investissant dans une entreprise. Elles peuvent financer des entreprises, c'est-à-dire injecter, injecter de l'argent frais à l'aide d'outils tels que le financement des projets ou les prêts aux entreprises. Projet en entreprise, projet en entreprise nanorina ny IA manao zavatra ohatrany hoe maka fako oriananareo de alefany amin'ny tany mahanitra sy ny karazany rehetrarehetra reny. Mais miaro ihany koa ny activité économique amin'ny investissement amin'ny marché financier. Zany hoe ces financements et investissements sont autant de manières par lesquelles une banque contribue à générer des émissions de gaz à effet de serre. En un an, on a une émission en gaz à effet de serre, activité de financement et d'investissement de 6 principales banques françaises, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE, Banque Postale, Crédit Mutuel, atteint plus de 3,3 milliards de tonnes équivalent à CO2, soit 8,6 ni émissions en la France, comme le révèle notre rapport banque des engagements en prendre au 4e degré. Ok, voilà. C'est nous fandéan. L'autre nous fandéan ici. On a tenu faneti nanapi anao atramni farany le izy mahatonga saina satria mahatonga saina satria
mila mitandrina ho antsika indrindra ho any zanantsika ho an'reto mpanao politika reto izy tsy fantatsika mihitsy ny zavatra mety mitranga any ananinaniny any raha ohatra ka nijery an'ilay problème ny Epstein teo tsika dia olona manan-karena daholo manararoatra andreo jeune kely tsy mahita asa any Amerika na Europe sy ny karazany ireny ary betsaka zany tsisy nahita ny problème ny Dominique izy moa le tao Frantsa iny tsika tsisy nahita an'iny tsika ny zavatra nataony tany Afrika sy ny zavatra ataony miaraka amin'ny proxénète sy ny karazany rehetrarehetra ny mpanao politika raha vao manana pouvoir dia afaka manao an'izay tiany ataony eto amin'ity tany ity tsy hijanona ela aminareo satria fa niresaka taminareo tamin'ny mba te hizarazara nareo an'iny fotsiny fa mila mitandrina indrindra ho antsika manana zanaka tanora mila mitandrina tsika mila mieritreritra tsara mila ho manontany tena hoe atraiza no fandehan'ity zavatra ty satria tsy fantatra mihitsy ny zavatra izay mety mahazo ny zanakao hoe tsy hitahitanao tampoka ny hoany izy na ohatran'izany aza velanderery mihitsy ny zanakao amin'izao fotoana zao ataovy izay ahafahanao miaro anazy na ara-bola na ara-tsaina na amin'ny zavatra rehetra izay ataonao aza variana ao tsy voatery hoe ianao no jerevanao amin'ny voalohany indrindra fa jereva aloha ny zanakao satria mampalahelo raha ohatra ka afaka nalefako teto le vidéo iny dia ho tonga saina ianao hoe ohatran'izao no mahazo ny zaza any tanora any États-Unis nahatra any Eropa iny makany États-Unis rehefa tsy mahita volan-doavana ny ofan-tranony satria mandao crédit be izy amin'ilay fianarany tsy mahita volan-doavana ny ofan-tranony izy ao anatin'ny fianarany dia manatona an'ilay olona ohatran'ny le niteneniko anareo hatramin'ny voalohany iny tadidiko hatramin'ny anaran'ilay dala voilà ohatran'ny Epstein Jeffrey Epstein dia ataon'ny olona ohatran'ny kilalao izy amin'izay fotoana zay dia misy maty misy tsy hita misy manambola ohatran'ny any Chine zao na any Corée na any Japon misy manambola ary zareo nefa zay ve ny tena tadiavin'Andriamanitra amintsika anjarantsika olombelona ny tokony mieritreritra hoe ray aman-dreny ahako za ve ny tokony eritreretiko voalohany sa ny zanako zany hoe tsy maintsy manana zany tsika moyen ahafahandreo zanantsika roa mandeha lavidavitra kokoa mba tsy hanaovany zavatra ohatran'izany tsy miteny mihitsy ny hoe tsy eo Andriamanitra na eo foana Andriamanitra miaro antsika eo foana izy tsy manadino antsika izy fa anjarantsika no mieritreritra
dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Tsy maninona mandraona ny fiainanao, tozezry anao, tsy tizay ho atao, mafiny atinao, mila tsy hoity izay ale, ho aizo ianao, fa valobe tiabe. Tsy horesy anao, mpandresy anao, rato matoky fa mbola tiny, tsy hoirery anao, tsy adirery anao, malalany. Oh, zanany anao, tena tiny anao, malalany. Fanao ela na hoainganay no izao afanizao, tsy hoirery akory anao, Tsy adirery anao, tsy adirery anao, sy zany mba matoky fa manantena, manantena fefeo an-tanany, fa hoe sanany anao, tiany ray anao, malalany. Tsy maninona mandraona ny fiainanao, tozezry anao, tsy tizay ho atao, mafiny atinao, mila tsy hoity izay ale, ho aizo ianao, fa valobe tiabe. Tsy horesy anao, mpandresy anao, rato matoky fa mbola tiny, tsy hoirery anao, tsy adirery anao, malalany. Oh, zanany anao, faniriny anao, malalany. Fanao ela na hoainganay no izao afanizao, tsy hoirery akory anao, Tsy adirery anao, tsy adirery anao, sy zany mba matoky fa manantena, manantena fefeo an-tanany, fa hoe sanany anao, tiany ray anao, tiany ray anao, malalany. Tsy hoirery akory anao, Tsy adirery tsy anao, adirery tsy anao, horesy sy zany mba matoky fa manantena, manantena fefeo an-tanany, fa hoe sanany anao, tiany ray anao, tiany ray anao, malalany. Tsy hoirery akory anao, Tsy adirery tsy adirery anao, malalany.
eny tompoko de faly marana miaraka aminao mamarana an'ity fandarana kely ny rahako taminao tamin'ity arivariva ty a manomboka amin'ny 15h47 aty aminay aty mety nahalinanao iny zavatra resahako taminao iny a ninona problème miatra amintsika de apetratsika eo ampelantanan'i Jehovah ray masina mandrakariva satria sarotra le fiainana surtout mitondra zazavavy amin'izao fotoana zao zazavavy kely a mila mitandrina ho atsika mila mitandrina atsika satria ny fahantrana de mitondra olana goavana be mihitsiny a ary tsy maintsy mila ny fanampian'ny anjelin Jehovah atsika eo miloha atsika eo tafotranotsika eo a na ivoaka na hiditra ny trano izy mba tsy hatonga azy ireo a ho tonga ireo ohatran'ireny zavatra nytantarako anao androany ireny tadio a fa itsika de manana message manokana manana afatra manokana tsika izay a midéranger ny olona samihafa alohan'ny amaranako anazy ity a tadio tsara fa ny église tsika de n'a pas été conçu pour plaire au monde somary ohatran'ny sahirakirana miteny an'le izy satria ny mpitondra antsika de tsy samy miteny an'le izy tsy haiko hoe inona ny antony tsy samy miteny hoa zay zavatra zay de mahatonga saina anahako satria misy zavatra nytenen'ny madame White eo amin'ny bokony ao a tsy vitako nanao anazy androany a mampitandra antsika hoe misy zavatra tokony ho tenenina ary tokony ahitsika satria be fadisoana ao anatin'ilay vehivavy-janga de tadio tsara io zavatra misoratako aminao io a depuis ces jours izy iny atsika de manana afatra manokana zany hoe tsy natao ho tian'ny hafa na ho tian'izao tontolo zao tsika satria vitsy de vitsy tokoa tsika no mitazona an'io fahamarinana io araka ny tokony izy tsy mamenatra zany ary sahako miteny an'izany zavatra zany tsika de anisan'ilay miteny ny hafa hoe diso ny zavatra teneninao a diso ny zavatra ataonao a ary miinsista tsika mba hahafahan'ny olona miverina indray a mamaky zany hoe miezaka tsika mampafantatra ny hafa hoe ny fahamarinana marina indrindra de ny ao anatin'ny baiboly a irery ihany tsy afaka ekeko tsara mihitsy ny zavatra nytenen'ilay pasteur tamin'ny maraina hoe tsy afaka tsika miteniteny foana fa afaka tsika miteny hoe diso ny zavatra teneninao a mila hitso ianao a satria tsy tiako ianao a ho very fa tiako ianao a andray anjara amin'ny fiainana mandrakizay koa mirary herinandro sambatra ho anao ahako a ary mirary a toromaso sambatra ho anao a satria ty mbola 15h57 eo a inganeny fiadanan'Andriamanitra fiadanana avy amin'Andriamanitra rehetrarehetra amme hery sy tanjaka anao amin'ity alina ity ary hitondra anao a hifova maraina indray a iandrandra ny anarany amin'ny voninahitra ny anarany vao maraina ihany koa azadino ny misaotra anazy a azadino ny miantso ny anarany azadino ny mivavaka azadino ny mangataka ny fanahy masina azadino ny mandoaliky ary azadino ihany koa ny mifankaty misaotra tompoko